fifidianana dia foanina ihany koa zany mivaty rehetra ny raha matoa ary lalaka manatsona zany hoe nolazainy fa hoe aotra zany miantona dia averina ny fifidianana zay zany raha fidinina fa raha vakina zany dika zany hoe aotra le vaty satria foanana dia naomby zany a ny paikady netinay zany a zay lazaina fa misy alabato anisan'ny rehetra fomba rehetra netina nanodikidinana safidy reto a dia izay no nampatonga an'ireny foanana ny didiko tsarana izay a na ny foanana ny vaty rehetra azony namatonga lalaka manatsoa zany a dia verina zany ny fifidianana marihana zany a fa izay a nangataka disqualification zany hoe satria fitenenana samihafa nataony ampahabebazo hoe ny disqualification nefany a efa iny aloha navoaka ny fitsarana dia eketsika rehetra ary nandito ny fitsarana dito fitsarana zany teny hoe inona ny amerenana ny fifidianana dikan'izay zany a raha miteny ohatra didina ny amerenana ny fifidianana makany amin'ny mpitondra fanjakana zany zay didy anankiray faran'izay hoe didiny ny amerenana ny fifidianana dia madidy mpitsarana azy koa dia tokony anajan'izay daholo zany ny rehetra satria manana lalàna ny rehetra rava ny voka-pifidianana be ny tanàna rava ihany koa ny voka-pifidianana mpanolotsaina eto anivon'ny commune fa didina ny anatanterahana fifidianana vaovao nouvelles élections fifidianana be ny tanàna vaovao sy fifidianana mpanolotsaina ny tanàna vaovao eto amin'ny commune ambonivohitra ny Antananarivo ka raha misy ny fifidianana vaovao averina toy izany didin'ny fitsarana dia tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny 6 volana aorian'ny nahazahoana an'izany didim-pitsarana izany raha fitiantsika moa zany ny didy zay navoaka ny filankevim-panjakana androany mahakasika ny raharaha fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina teto Antananarivo dia toy izao misy andininy 5 izy ao ka raha fitinina dia hoe foana ary rava ny didim-pitsarana zay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif mikasika ny fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana mpanolotsaina eto amin'ny commune ambonivohitra Antananarivo zany hoe rava ny voka-pifidianana be ny tanàna rava ihany koa ny voka-pifidianana mpanolotsaina eto anivon'ny commune raha ny lalàna zany dia ary ambaran'ilay andininy fahaefatra amin'io didina avoakan'ny filankevim-panjakana androany io fa didina ny anatanterahana fifidianana vaovao nouvelles élections fifidianana be ny tanàna vaovao sy fifidianana mpanolotsaina ny tanàna vaovao eto amin'ny commune ambonivohitra Antananarivo ka raha ny lalàna zany dia tsy maintsy tanterahana andininy fa 720 ao amin'ilay lalàna laharana fa 120 aotra folo mikasika ny commune fa raha misy ny fifidianana vaovao averina toy izany didin'ny fitsarana dia tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny 6 volana aorian'ny nahazahoana an'izany didim-pitsarana izany voalaza ny lalàna ihany koa nefa fa raha ohatra ka misy antony manokana tsy ahafahana manatanteraka izany fifidianana averina zany dia azon'ny fitondram-panjakana atao ny mametraka délégationna manokana hitantana ny commune mitoy ny fandarantsika tonga amin'ny fotoana zay idiranao pieno mifanio-kevitra mety anao fanamariana ianao na fomba fijery hafa mikasika le lohevitra zay nandraisantsika ny hevitry ny mpanao politika teo lohevitsika amin'ity ity dia hoe andao hanova ny fanao politika ao anatin'izao ataontsika hoe fanavaozana ny république izao na hoe refondé na refondation des pratiques politiques à Madagascar Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo zay sénateur naloha olona teo aloha novahintsika teo ary Front National ny antoko teza ary mazava ny azy fa raha anao anavao ny fanao politika dia misy le ino zany efa famerimberiny iny zany karazana va signature any Rakotombo Jean-Louis mikasika ny socle démocratique dia eo zany hoe liberté publique mikasika an'ilay code électoral mikasika ny loi sur les partis code de la communication taloha rasinanao ary miaraba tompoko miaraba manajo anao zokola de miaraba ny anina rehetra de meny tombonandro tsika ny meny le pahary fa tsy noho nataontsika de isorana azy de ny nany zavatra mba zaraiko
amilona n'izao zavatra misafotofotina eto amintsika na iran'izao tontolo zao ary ny olona dia lasa miresaka an'le irance ny ana dia hita hoe manà zany fa izao a rehefa mino an'le boky teny fiainana tena avantage be satria tsara ny mahafantatra amin'ny loha hoe ezavaty efa voasoratra eo hitrango io kanefa dia ho ataoko samy hafa ozy ny manompo sy ny tsy manompo ho amin'ny olona tsy manana dia tena stressé be tady voly dia manam-boly dia tsika an'ilay izy atao mbola tsika an'ilay le fahasambarana dia lasa izy mirehety dia manala azy dia tsy mety fanifahasambarana zany dia ao anatin'ny teny ihany dia ty mba zaray telo manoloana zao olana iainantsika izao zay gory ata be stressitsika dia ty ampahiry atsika hoe ohatra zao ny tantarany Jona io olo-pahary zany dia manjaka amin'ny zavatra rehetra hainy dia izy koa efa nampiteny ampondra itiretikika nge zany fotsiny rehetra tantaraiky ampondra nampiteny iny nampiovan'le olona ao anaty zay dia ny anankiray indray Jona ny rano ohatra hoe ndany ianao makany Diego dia tany kilazay satria le tany Diego ohatra teo a hoe mikorotana manapasaka tanan'olona tsina dia tsy mety nakany izy dia lasa izy nakany kilary izy amin'ny etetete tsy fantatry ny pady dia nandeha sambo izy dia tany ambanin'le sambo izy natory ka izy savoaravora be ny ranomasina dia izy tonga zay hoe noho ny ataoko izy ny mahatonga zao atsopazo ao anaty rano ao izy fa amizay mitony dia natsipy tany dia mbola nisaoven'le pahary ndray izy nampiasa tondro ndray le pahary tondro be 3 andro alina izy tao kibon'ny tondro dia nalohany afaka 3 andro teny amin'ny tany maina ohatrohatr'izay zany aloha zaraiko androany dia miaino indray aloha dia anjaratsika hoe mifankazatra mitsitoro ve tsika anaja ny fadiny ve tsika zay zany le izy dia misaotra betsaka dia miaino indray aloha misaotra betsako fa mila miasa finoana tsara anasa zaiko mila miasa fa raha tsy zany hoe andro mana fotsiny eo dia efa niova ny zavatra rehetra fa ny azo ty tena mba fanontaniana petraka rotierisy rotoky hoe tsy hoe zany ina fa mba mipetraka hoe tena raha ohatra hoe tena hoe efa nisy fikaroana ve mety mahita hoe mitsahatra tapoka amin'ny fiodin'ny tany na segondra kely fotsiny ary le fitongelana le inclinaison iny zao ny fantatra fa nisy fiovana kely le izy tsy tena hoe mitsangana be fa somary mirirana kely zay iny zany efa hita hoe nisy fiovana kely fotsiny izy dia manoloana ty daroko asy ady dom eran'ny tanàny ity zany dia lasa ihany saina maneritra raha zao tokoa moa zany satria io zany aloha tsisy manazava mihitsy hoe zao hoe raha mitsahatra kely zany ohatra nireny mba hoe mikohaka kely fotsiny le tsy miodina ny tany zany na tsy fantatra dia hoe mitsoka re tokony an'olo janona miromifoloratandro ny andro tsy miatsika mihitsy enjany zany tsy aritry mifahaverina ihany tsika mikasika ady hevitra be efa nisy ihany ny ataontsika hoe karazana fionana ny akanany hevitra na mpanao politika misy conférence nisy ny mpanao politika mivondrona zay mihitsy mamoaka fehikevitra tsy ho tafavoaka mihitsy tsika raha mbola misy ny atao électron libre amin'ny resaka fanaovana politika fa tokony ao anatina antoko politika izy manana idéologie manana vina manana programme zany no maka mandray fahefana amin'le hoe anatina fifidianana zany amina tany na izany koa ary le atsika amintsika tena betsaka manaoana ny mbola tsy santsy vonona mila jerena koa tena ndraindray lasa betsy androfany zany tsy hoe fanendriana na fanakianana ary misy miforona foana tamin'ity taona 420 ty zao dia mbola misy antoko vaovao mbola mandeha ohatra ny resaka hoe tondro zotra federoa dia efa misy mieritrehitra hoe OCT indray atsy ho atsy ho CST indray dia lasa somary manahirana kely le izy reny hoe ndraindray tsy miandro fifidianana fa hoe miandro taty reraka sy miandro tataka araka ilay fomba fiten'ny tanora dia zay mihitsy lisy zao zany mandeha ny fanio-kevitra zany hoe tena tokony ho dioviny ty fanaovana politika ity tokony tsisy an'izany hoe tsy miankana zany na amin'ny firotsahako fidiana amina sehatra samihafa raisina aloha ianao miaraba tompoko salama allo manao any miaraba tompoko miaraba anareo zay miaraba amin'ny tena gaoary makasamienanareo amin'ny atoko politika eto amin'ny tanàna eto amin'ny tanàna eto zany eto Madagasikara tenenina ny manapaizana eto zany dia misisika ao anatin'ny politika fanamariatoany azy fa sy mieritreritra zay mamorona sa mba esan'ny tanora sy esan'ny vahoaka malagasy fa ia misy volaika eo amin'ny politika io raha misy fivaviana zavatra hoe tena ohatra hoe reny tena fivampitolana teto amin'ny tanàna reny mipotra daholo io miseho azy manapaizana sy miseho azy tena hoe tena
tena hoe manapaizana fa raha fijery fa manapaizana malagasy zany ohatra le zavatra vita gasy any varoana le vita gasy le ampaniny olona le vita gasy ohatra zay ko manapaizana gasy akaiky anao zao mba mahita manapaizana anankiray mba iny mba mana sokadina orinasa anankiray fa tsy nambinina le mitatana le gastropidare zao mba mamorony le izy amba takan'ireny teto a Madagasikara fa hoe manapaizana takan'ireny teto a Madagasikara ohatra le namorona ny koreny fa de hoe sisika ho an'ny fanaovana politika de mamoromorona radio kely de manao an'io de radio fotsiny zao lefa misy firy eto Madagasikara le atoko politika misy firy eto Madagasikara le zay raha navaoka anareo hoe tahatra hoe manambany fa manapaizana gasy eto amiko ohatra le hoe vita gasy mofo gasy alika gasy manapaizana gasy ohatra zay efa am'izao fotoana zao koa zao rehefa meny fanio-kevitry ny tanora indrindra ao anatin'ny tolo hoe Gen Z na ohatrohatran'izany to de tena izy nay zany tonga de hoe tena mikisaka ny dinosaure de antanina moa zany inona le hoe dinosaure io zay zany misahotaka be am'le fanazavana da aloha raha sinanao miaraba tompoko rehefa miodina ho any za zany miteny am'le ohatran'le mitenenino tokio hoe manahoana raha mijanona kely ray minitra amin'ny fidon'ny tany de za reto ohatra mieritretra hoe rehefa tsita koa rehefa tonga le misy an'le éclipse reny izy zany ny any eritreretiko ndraiky hoe mijanona tapoka koa ny tany de mifotoka de mifanitsy daholo ny tikana ny volana ny tany fa etikelytokotsika te amty fiaina amin'ny politika eto amintsika hoe za zany apetraka koa ny fitenena anyty hoe asivo mpamoly saina mahaiky tsy mahay raha ngaha io fa misy zavatra tena tsy miringa mihitsy zany ary zavatra ameny ny mpanao politika na mpanolo saina ho an'ny mpitondra ny zavatra anankiray zao za zao miteny fotony amin'ny ty zany fanairana lakilofa amin'ny fanavozany tadidiko mihitsy ny tany Afrika tany misy an'izay Jonas Savimbi zay rehefa tena tabataba izy de nomena toerana fa rehefa nahazo toerana izy nampitendiana ny zalahy amin'ny hélicoptère de tonga de mirefotra l'hélicoptère ny filohan'ny fanavozana le ty mitangina an'ity hélicoptère navela ny zalahy miova an'ity zalahy nefa be da be tsy faly amin'ny filohan'ny fanavozana io ny mpanao politika niala teo aingany mba hoviso ho anytengy fa sode ny fitengenanao matetika ny hélicoptère ny sode nisy an'izany Joël Rakoto malala zany teto amin'ny tanàna nikidiboka tamin'ny hélicoptère misy an'ny fibony nikidiboka tamin'ny hélicoptère rehefa tena manelingelina ny zalahy ianao de mpanamboly eto tanàna be da be mbola mirakaraka mbola manimanina ny tongolony diboka sode makasitaka tompoko dahoary ia tsy havanana zany tantara misy moa zany zavatra fampatsirifana zany ataonao zany de mety efa mba mivonona sy miaro tena am'izany koa izy ino moa tena olona manana finoana be mihitsy le mpitondra am'izao fotoana zao iny raha mpiandry ihany ko izy kanefa zany araka le nresahana teo hoe tsy maintsy mahely foana amin'ny zavatra rehetrarehetra nakalesina amin'ny tantara eto mosika de mba hita olo izy de zay ao anaty koa satria ady hevitra be fandraisana to za mikasika an'le hoe misy ny mpaneo hevitra zany hoe tena tokony anatina atoko politika ary misy koa manetony hoe tena reto tanora zay manomboka mampiakapeo manao fanamariana tany ambolohany izy zay tena mandeha tsy vozina fa noho ny taty aoriana alisy zay mandeha vozina lasa mandeha vozina ny lalasaina anankiray zany mila soroana hoe misy mpitondra eo de netiny kisendrasendra sy netiny hoe mety nanambola sy ny sisa de tonga ho azy eo de any anatin'le vina sy foto-kevitra sy lalatsaina sy programa politika sy ara-toekarena sy ny sisa hitondranan'ilay firenena tsy misy fa tonga eo vao mamorona toko vao mamorona vina sy ny sisa manao any de zay soroana le hoe ny sarety lasa alohan'ny omby zay ohatsy le hoe zavatra efa nitranga daholo izy rehefa hita ny fiatraikany ary tsy mba fiatraikany tsara va namodoza ary le lozana petrany de le miverimberina teo le mikasika hoe raha misy many financement occulte dia mamorona sy mametraka le ataontsika hoe capture de l'état de io koa lasa loha hevitra edikevitra any anatina toeram-pivoriana maro samihafa ary mbola anasany zareo anivon'ny transparency internationale zao amin'ny herinomaly de mbola manasa ihany koa am'izay nakarazany hoe isina ady hevitra mikasika ny hoe ahoana
ny capture de l'état io sy ny fiatraikany ahoana ny arovana ny vahoaka zany amin'ny ankapobeny mba tena izy afanina ho an'ilay mpitondra mba tsy voana sy anao an'ilay fahefam-panjakana entina tena hoe mampitombo ny ambaindainy arena raha fezina ilay hoe capture de l'état de zany zao le isan'ny zavatra anankiray hoe miadevitra amin'izany ve ny politika ny fiarahamonimpirenena hoe mandinika an'izany ihany koa ny tanora zay maro lafo ihany koa ny endrika isaony amin'ny anehoany hevitra amin'izao fotoana zao de raisina aloha ty antsy ty asa manao anenao zany mikasika an'le ahoana ny hevitra amin'ny fanavozana ny fanaovana politika sotra fa manohy ihany azafady izy moa zavatra zaraina de mba tsy ho lany ny fotoana satria ny ray segonda tsy voavidy vola aza mandriny andro lava ohatzay de io amerikanina io babaka daholo ny olona fa manao dobibe sandry to de maka renan'olona fotsy to de misambotra filoam-pirenena de manontany olona fa hoany avana de de hoe de aniny indrina teny amerika aniny fa izao la loi de plus fort ny eto ambony eto am'izao iainantsika zao de iza nefa ny ambony indrindra de le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka namorona ny tany aman-danitra voafihany zay moa teny tantarana an'le teo voafihany zany ny zavatra rehetrarehetra anazy de azo ny ampiasainy de izao tsotra be ny solution ropraitandrazana mba tsy horingantsika ny tsy fahalalana ataovy atsara relation atsika am'le bahasy zay zany izy raha fitinina ry grand isany ry piaino sy mpanao gazety mahay fidina ny ery iarahana de tsy anao miaraka am'le tompony tompo sy mpanjaka ary zava-dehibe de fa inotsika ny akabeazany malagasy zay no tena mahabe fanantenana satria ohatran'le ny firenena any Indonésia na ohatr'izany de manao sany zavatra voatsika de mivavaka amin'ny zavatra any fa tsy fa malala hoe misy le izy na tsy hita maso ary fa ny olana de zao aprafesitsika izy ihanytsika fa io tsotra be fa rehefa mivatsika to le mamaly amin'ny taranaka fara-mandimby efa voasoratra zany ina nefa ny tena tsy tia ny fampirafesana azy de savidio izy de antokiso izy fa voaosana zay matoky olona fa ny matoky azy de ho tena tonga de ahita fagakana zay zany am'izao zava-misy rehetrarehetra zao ka rehefa tsika ihany ny eran'io de zay ny izarana hevitra sotra petraka de miendray aloha ie mpieno fahavitriana mihitsy ianao tamin'ity androany ty alarobia miverina ty fa tsy ohatra le fitenenana ry teria misy mihoe alarobia tsy miverina mbola miverina io raisina aloha ianao miaraba tofokondaoary manao ana ie tena no hevitra moa am'tian'io ty zany de mikasika hoe anova ndao anova ny fanao politika satria le fanao politika teto zany araka ny fanambara teo de hoe lasa fanaovana business le izy lasa business le politika ary natao hoe mahay politika teto zany de misy famaritana hafa mihitsy ry tokona fahalomanana de hoe hita foana zany iny am'izay fitonana amin'ny fandimby eo foana maimilomana zany io zany la hoe amin'ny avina avanana de izy eo foana de tsy fantatra tsony forongony izy sa akamana izy sa mpandresiny sakaiza sa sankaiza politika nytety vanitra de zay ny ohatrany hoe lasa miovatra amin'ny famaritana ny atao hoe politika sy ny fanaovana politika eto Madagasikara no zany rehetrarehetra zany de lasa hoe lasa business zany ny sasany de le business iny zany de zay raha angatsy mahazaka an'le traversée du désert fa aloha ndray aloha zay mba hananana kely de hoe de tonga am'le iran'izany aran'le tariky iny ry Thierry eratary agnotsony tao raisiny anao miaraba tompoko salama verina kely fanorona magnena an'le tenin'ny Alain teo am'le resaka baiboly ny am'izao fotoana zao a tsy mitovy any tamin'ny testameta ancien testameta taloha na hoe ny testameta taloha sy ny vaovao tsy mitovy tamin'ny testameta taloha le Alain de réel zava-drehetra raha netiny tolo jona ohatra ny na bokany tolo réel zany tena zavatra hita tapahitana am'izao zany ianao fa zavatra tsy tamaso ndray zavatra iainanao de tsy ampitahinao satria zay ny vin'ny testameta vaovao satria hitan'Andriamanitra fa tsy tanteraka ny teo aloha de ny testameta teo aoriana no anatanterahana azy zany hoe taloha mbola resaka mpanjaka no mitondra amin'ny firenena fa am'izao fa filoha de am'izao anao zany raha iaina tamin'ny andron'i Jesosy ianao de mipetraka mihitsy zao natao demokrasia zao andro iainantsika zao fa tamin'ny andron'i Jesosy natao hoe teokrasia zany hoe olona tokana no natao hoe filohan'ny fivavahana fa tsy filohan'izao tontolo zao izy tamin'izao hoe filohan'ny fivavahana tao amin'ny Israely zany ny adina zay vao naparitaka fa ty amin'ny jainkolisa tsika ty am'izao misy atika zao natao hoe jainkolisa
tany amin'ny misy andro amin'izay saosy ny tany amin'ny Israely zany da be tany natany ara mbola misy hoe ianao ahoana ny resanao latabatra amin'ny olona ity nefa ianao olona vato de miray latabatra amity de avy eo Jesosy zany nambaly miray latabatra fa apetraka any amin'ny mpamily politika ty teo any amin'izao fotoana izao de tena mpanao bizina ary mibizina politika fa tsy na zaka agazalahy